Mbola faly miarahaba anareo tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao anio ary misaotra ny zokerika ny amin'ny ten'Andriamanitra fahabebahana antsika. Ilaintsika tokoa ny fahabebahana satria tsika tsy mendrika. Tsy mendrika isika, mpanota isika, ratsy isika. Misaotra ny Tompo satria mbola nomeny Tompo mpanompon'Andriamanitra afaka mampibebaka antsika. Ary ny Tompo mihitsy no miteny, ny fanahiny mihitsy no miteny mameny verse ahafahantsika mibebaka tena mamperitreritra ny ten'Andriamanitra momba ny amin'ny Saoly sy Davida. Satria jerevo i Davida niraisiny toa zanaka. Nefa jerevo ny fialonan'ny Saoly azy. Jerevo zavatra niseho. Ka tena marina fa mila tena miambina isika satria ny olona rehetra na zanaka na ray io, na reny io na zanaka io dia indraindray misy fiatsaram-belatsia. Tena misy mihitsy tsy fitiavana kay ao. Ka mila mitandrina mafy zany isika, mila mitandrina mafy isika ka misaotra an' Jesosy ny amin'ny fitiavan'ny Tompo antsika, ny nampibebahany antsika ny amin'ny momban'ny momban'ny ten'Andriamanitra teo zany izay nomeny mpanompony teo. Zao isika dia tonga ny amin'ny teny fampaherezana ihany koa zany ny teny izay omeny Tompo antsika zany anio. Ny teny izay omeny Tompo antsika anio dia anankiroa zany no tsapako hoe tokony hoentiko zany hoe nampahafantara fanahy masina. Dia teny efa farany eo mihitsy eo am-pivavahana eo mihitsy no le anankiray zany no hoentiko anio zany ry havana tiantsika ny Tompo ary tena mampitandrina antsika izy. Ny teny izay ho ampitandremany fanahy masina antsika anio dia momba ny amin'ny toe fety hoe Noely ity. Io le Noely tena hoe tian'olona maro eran-tany misy le Noël. Ry havana tena zava-doza io. Isan-taona dia indraindray mamerina an'io teny io foana izahay menadà. Indraindray manao video manokana akofan'io zany dia ambarako ato anatin'ny fotoam-bavaka ali satria izay no tiany fanahy masina. Alohan'izay dia hivavaka aloha isika metraka zao fotoana zao anatrehan'i Jesosy Tompo ka ny fanahin'ny Tompo mihitsy no hampiratra ny masom-panahintsika tsiraray avy. Ka hivavaka isika tompoko, na izara na ianao izay miaino, na oviana no henonao izao, satria ho avy ilay fotoana, ho avy fotoana io, dia oka antsika tena hoe hisokatra mihitsy ny ara-panahintsika hiambina amin'io andro ho avy io. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, makasitraka feno anao Jesosy, ny amin'ny fitiavanao satria Jesosy eo mbola afaka izay Jesosy mivory, mivavaka Jesosy. Ary mitondra ny tenanay eo anatrehanao Jesosy malala ho misaotra Jesosy. Tonga Tompo ny fotoana ary enesanay ny teninao fanahy masina. Fananarana lehibe no omenao anay anio. Eo ny amin'ny fampibebahanao anay. Eny tahaka ny Davida sy Saoly. Eto koa Tompo ny amin'ny teny hoe Noely. Nefa Jesosy zava-doza izany. Ka okanao fanahy masina ampihiratra ny masom-pananay tsiraray avy satria Jesosy misy ny elo. Misy ny elo ary tsy mivazivazy aminay zanak'olombelona ianao. Tsy mivazivazy aminay ianao Jesosy. Ka indreto izay Tompo malala ho iaino ny afatra avy aminao, ny fampitandremana lehibe avy aminao, mba tsy ho latsaka anatin'io fandrika rato lehibe io izay Jesosy, satria fandrika lehibe tokoa ilay hoe Noely satria Jesosy io manambara fa tsisy Andriamanitra. Jesosy Tompo, ianao hampiratra ny masom-pananay mba tsy ho donto ny fonay, mba tsy ho jamba ny masonay Jesosy, fa hiratra ny masonay Jesosy ka akatoanao irery ihany ary tena tahotra anao Jesosy malalao. Ka oka ny voninahitra hisandratra Jesosy aminay tsiraray avy Jesosy io, satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ka misaotra Jesosy io, mitenena fanahy masina fa miaino anao izay. Aleluia. Amen. Amen. Resitsika ny ao amin'ny bokin'ny Mattio toko voalohany andihy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Io zany no verset vakitsika zany voalohany. Mattio toko voalohany andihy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia hoe ny nahaterahan'i Jesosy. Toy izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy. Rehefa nanaiky ho fofombadin'i Josefa i Maria renin'i Jesosy, dia hita fa ny toe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy, raha tsy mbola nivady izy roa. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta hanala baraka azy,
dia nikasa hisaraka aminy mangingina. Nefa raha mbola nisaina izany izy, dia indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofy, ka niteny hoe: "Ry Josefa, zanak' Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Koa hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, satria izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany." Ary izany rehetra izany dia tonga mba ahatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe: "Indro ny virijiny hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataony olona hoe Imanoela." Izany hoe raha adika mitsika Andriamanitra. Rehefa natsiaro tamin'ny torimaso i Josefa, dia nanatanteraka izay nandidiny ilay anjelin'ny tompo azy, ka nampakatra ny Maria vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Jesosy. Amen. Ry havana mazava be sady le tenin'Andriamanitra rehefa vakintsika. Eto zany dia efa manambara sahady fa tsy misy mihitsy ato amin'ny Baiboly raha hitady isika hoe 520 ny volana Desambra ny nahaterahany Jesosy. Ry havana, zay zavatra raha izay dia efa tokony ho fantatsika zanak'olombelona fa tsisy an'izany ato anaty Baiboly. Tsisy. Namaky teo ny amin'ny hoe ny nahaterahan'i Jesosy, fa tsisy daty ato anaty Baiboly. Mila mitandrina mafy isika tompoko, satria ny dikany hoe Noel de non, tena hoe mandaja hoe tsisy. Ny El Elohim, Andriamanitra izany. Tsisy zany Andriamanitra. Ry havana, eto amin'ny bokin'i Matio dia manambara ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy. Afaka mitady ianao amin'ny Baiboly na anglais io na français io na Baiboly gasy io, tsisy ao hoe 25 Desambra tompo, na hoe 24 raha ifo 25. Efa lainga izany ilay andro noforonintsika olombelona hoe aniverseran'i Jesosy. Ary Jesosy dia mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Io no nampahafantara fanahy masina tamiko. Mazava tsara fa jerevo eo amin'ny eo amin'ny 9:20 hoe: "Toy izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy rehefa nanaiky ho fofombadin'i Josefa i Maria ren'i Jesosy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin'ny fanahy masina." Fanahy masina. Ny fanahy masin'Andriamanitra no napetraka tao anaty kibon'i Maria. Izany hoe efa mazava tsara fa tsy olombelona zany Jesosy. Tsy olombelona izy ka hoe iny tamin'ny andro zao izy no bevoka, dia amin'izao izy no teraka. Ry havana, tonga dia efa mazava tsara mihitsy fa fanahy masina no tao napetraka tanatin'ny kibon'i Maria. Io fanahy masina io dia efa any amin'ny Genesisy. Any amin'ny Genesisy toko voalohany, ilay manambara sahady. Oka kelikely any Genesisy toko voalohany, andininy faharoa, vaky toy izao nalatsosy tompo hoe: "Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no teo ambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano." Amen. Zay ilay fanahy masina. Le fanan'Andriamanitra io no napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny kibon'i Maria. I fanan'Andriamanitra io ihany koa le fanahy masina ilay nanaovan'i Jesosy ibatisantsika rehefa vita batisa amin'ny ranobe isika. De tsika mila mangataka mihitsy koa atao batisany fanahy masina. Dia hita mihitsy hoe olona hafahafa isika rehefa feno ny fanahy masina. Olona hafahafa. Tena hoe feno ny fanan'Andriamanitra zany. Dia tsy manao ny fiainana zao tontolo zao intsony, fa lasa feno fahamasinana, mankahala ota, tsy tia ratsy intsony fa mijoro tsara. Aleloia. Aleloia. Mampianatra antsika eto ny fanahy masina. Izy no mampianatra eto. Tonga dia ny bazintsika dia hoe ho any an-danitra. Hiaro ny tenantsika mba tsy ho lavo.
hiaro antsika mba tsy raorao ntsony amin'ny zavatra ratsy, tsy aroaro intsony amin'ny zavatra ratsy. Zay le fanahy masina satria masina izy. Dia io fanahy masina io no nanomba tambony rano tany am-piandohana, mpiandoha zao tontolo zao. Ary koa io fanahy masina io ihany efa teo aloha indrindra niaraka tamin'i Jesosy, niaraka tamin'Andriamanitra. Ato amin'ny Genesisy any toko voalohany 2:4. Hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany eo amin'ny 2:4. Ary Andriamanitra niteny hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ajanoko hatreo fotsiny. Eto zany de Jesosy ilay napetraka tanatin'ny kibon'i Maria dia efa tany am-piandohana. Ka ahoana izy no hisy aniversera? Ahoana no hoe iny aniverseran'i Jesosy? Ry havana, efa tany am-piandohana Jesosy. Izy no Andriamanitra, izy no fanahy masina. Eto tena Andriamanitra dia manambara hoe ary Andriamanitra niteny hoe andeha isika. Tsy irery zany izy tao. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika, araka ny tarehintsika. Io lay Andriamanitra, io lay Jesosy, io lay fanahy masina, io lay hoe telo fa iray. Telo fa iray. Ry havana, Jesosy dia Andriamanitra ihany. Jesosy dia fanahy masina ihany. Io izy ilay fanahy masina tao anatin'ny kibon'i Maria. Ary izy no tonga nofo noho ny avy eo. Ao amin'ny bokin'i Jaona manambara an'izany. Izy ilay fanahy masina tao anaty kibon'i Maria dia natao tonga nofo. Izy ilay tenin'Andriamanitra ihany koa. Ao amin'ny bokin'i Jaona manambara anazy ilay izy tonga nofo. Ndao jerentsika izay. Jaona toko voalohany 4:10. Zany hoe manambara fa tsisy hoe tamin'ny 24 Desambra na 25 aniverseran'i Jesosy. Tsisy tompoka anaty Baiboly, tsisy anaty Baiboly. Jaona voalohany Jaona toko voalohany zafady 4:10. Hoy ny teny tompo ho vakiko amin'ny anarany. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina teto amintsika. Ary hitanay ny voninainy dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Hitanareo zany. Ary ny teny, izy ilay tenin'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo. Zay le Jesosy. Tsisy taona io. Tsisy taona Jesosy. Tsisy taona mihitsy no voalaza eto. Satria izy ilay teny, izy ilay tamin'ny voalohany, izy ilay nanomba tambony rano, dia izy ilay tonga nofo ka nonina teto amintsika. Zay nambarany Jaona eto. Dia hoy izy hoe ary hitanay ny voninainy. Hitan'izy ireo voninahitr'Andriamanitra. Ry havana, tena voninahitra lehibe ny voninahitr' Jesosy. Raha efa nahita ianao voninahitr' Jesosy, sa hoe efa nahita isaorako tompo lehibe. Raha efa nahita ianao fa lehibeazan'ny tompo amin'ny fiainanao, ary nahita koa hoe io ny tompo amin'ny endriny fahazavana, na koa izy miteny aminao, dia tena hoe voninahitra tsy takatra heverina io Jesosy io. Mijoroa tsara tompo. Tsisy anarana hafa ety ambony tany azahoantsika famonjena. Raha tsy marina ny alehantsika fa miovaova isika dia afo be ny hovatantsika. Tena masina io Jesosy io. Izy ilay teny tonga nofo. Izy ilay tsisy aniversera. Tsisy aniversera Jesosy. Satria ilay fanahy masina no napetraka tao anatin'ny kibon'i Maria. Izy ilay fanahy masina. Dia tonga ten'Andriamanitra hoe ka nonina teto amintsika ary hitanay ny voninainy dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray. Avy tamin'Andriamanitra. Avy tamin'Andriamanitra. Sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Feno fahasoavana sy fahamarinana. Marina Jesosy. Tsy afaka manao molakolaka antsika ao amin'i Jesosy. Mila antsika tena marina foana. Sarotra ny lalana tompo, sarotra ny lalana. Maro be ny miembotra. Maro be satria mbola tady hisolafaka kely ihany, hivily kely ihany. Tsy mety.
tsy maintsy mijoro hatrany an-danitra isika, ary tsy maintsy misy ny vato manafitohina antsika eo aloha, fa mijoro tsara satria Jesosy dia marina Jesosy fa tsisy aloka ao amina dia kely ary. Lalana iray ihany mankany an-danitra de ny fahamarinana sy ny fahamasinana zay tsisy hafa, tsisy hafa. Na inona idona, na inona hitranga, rehefa tena mijoro tsara isika dia to any an-danitra, to any an-danitra. Fa raha ohatra isika ka manaiky hoe ho resin'ny fahavalo ka tsy mijoro tsara, de latsaka isika. Ry havana mihitsy tsika miverina aingana amin' Jesosy. Toy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Matthieu, iverina atao Matthieu tsika dia 7:20. Toko voalohany zany io Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa hisaraka amin'ny mangingina. Amen zany ankoatrelo. Eto zany Josefa dia lehilahy marina, zava-tsara ten'Andriamanitra. Dia izy zany satria Maria hoe io fa bevoky Maria. Tsy fantany hoe io tsy fantany hoe ahoana nabevoka amin'ny Maria. Nefa Maria bevoka avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia naika nataon'i Josefa zany ametraka zany hisaraka amin'ny Maria mangingina. Zany hoe mitakotakona hoe Maria hiala aminao aho, apetrako ianao. Ry havana ny Tompo Andriamanitra, izy ilay nanao ny asa rehetra, izy ilay nametraka any fanahy masina ao anatiny Maria. Dia zavatra niseho 2:20 hoe nefa raha mbola nisaina izany izy dia indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny nofy ka niteny hoe ry Josefa zanak' Davida, aza matahotra apakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Amen. Aleloia. Tsara be ny ten'Andriamanitra. Tonga zany ilay anjelin'ny Tompo dia niteny tamin'ny Josefa zany tamin'izy tao anatin'ny nofy. Ry havana mahafinaritra be izany. Dia niteny zany ilay anjelin'ny Tompo niseho taminy, dia niteny hoe ry Josefa zanak' Davida, aza matahotra ampakatra any Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Aleloia. Zay le izy. Aiza ny daty, aiza ny andro hoe oviana ianao fanahy masina nametraka anazy tao anaty kibony Maria. Ry havana, mila mitandrina isika Tompo, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Jesosy tsisy taona, izy no Andriamanitra. Izy ange no Andriamanitra, izy no Andriamanitra. Manamarina zany ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaune. Ndao tsika ao amin'ny bokin'ny Jaune. Jaune ihany le vakitsika teo fa raisitsika amin'ny andininy eo amin'ny toko 4:20. Jaune toko 4:20. Jaune toko 4:20 raisitsika amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 1:20. Hoy ny teny Tompo ho vakiko amin'ny anarany. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asehoy anay ny iray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka mbola tsy fantatrao ihany va ao ry Filipo. Izay nahita ay dia nahita ny ray. Ko ahoana no itenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefany tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ay fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ay no ny asa ihany aza. Amen. Aleloia. Tanareo zany Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, Jesosy ao amin'Andriamanitra. Dia Jesosy sy Andriamanitra ary fanahy masina telo fa iray, ilay ao amin'ny Maria, tao amin'ny Maria. Izy ilay fiandohana izao tontolo izao. Tsisy taon'Andriamanitra. Ka ahoana no hoe itsika anao hoe Noely na hoe Noely? Ry havana, mila mitandrina mafy isika.
fa afo be no miandry. Tena afo be no vokan'io tompoko e, afo be no vokan'io. Raha mbola mankasitraka an'io fety io isika. Marina fa mahafinaritra ny mijery ny décoration. Isan-karazany hitantsika. Mahafinaritra reny jiro reny. Mahafinaritra reny hoe na paozina sakafo ireny ety ampita aty. Fa zava-doza no hoe sakafo misy soratra mihitsy hoe Noely. Ry havana, mila mitandrina. Mila mitandrina. Oka isika hitandrina mafy. Fa zava-doza no miandry antsika raha manao an'io fety io isika. Tonga dia afo be no miandry. Satria tena hoe teny hoe tsisy Andriamanitra. Ansatanana io tompoko hoe ansatana io fety io. Oka ianao hijery amin'ny YouTube misy isan-karazany izy ireny amin'ny teny vazaha koa. Mombany amin'io ihany. Tsisy mihitsy ny daty aniverseran'i Jesosy anaty Baiboly. Tsisy. Izany hoe 25 décembre zany. Ry havana, mila mitandrina mafy isika. Fizatsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Matteo toko voalohany 9:1-20 tsika izao. Koa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, satria izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Amen. Tanareo zay? Tonga dia efa nomen'ilay anjely ny ho anarany Jesosy. Tonga dia efa nomen'ny anjely ny hoe atao hoe Jesosy ny anarany. Satria izy ilay Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra. Ary ny hoe Jesosy dia hoe ny tompo no mpamonjy. Izy no mpamonjy. Misy soratra kely ery ambany ery atao amin'ny Baiboliko hoe Jesosy dia hoe ny tompo no mpamonjy. Izy no mpamonjy antsika. Izy rery ihany. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. 2:20. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe indro ny virijiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataony olona hoe Imanoela. Amen. Ry havana, efa tany amin'ny bokin'i Isaia. Mbola hoe tsy teo akory Jesosy dia efa nambara sato efa teo Jesosy, efa ho avy Jesosy. Iza moa amintsika zanak'olombelona, iza amintsika no nafantatra sahadiny hoe bebe antsika na ny dadabe antsika hoe hiteraka hony irano ohatr' zao, dia hoe hiteraka ohatra hoe hiteraka ny Felisia. Ry havana, iza no nahalala sahady amintsika zanak'olombelona ety ambonin'ny tany hoe ny bebe anao any lavitra be any amin'ny 6e génération any, na dadabe anao alala hoe hiteraka anao ny mamanao na iza ianao, na ny anaranao koa tonga dia hoe fantatra. Tsia, Jesosy dia Andriamanitra ihany. Satria mazava tsara ny dikany hoe Imanoela dia hoe raha dika dia hoe amintsika Andriamanitra. Amintsika Andriamanitra. Andriamanitra amintsika. Ry havana, izy ihany no Andriamanitra. Jesosy ihany no Andriamanitra. Ka ahoana no omentsika hoe aniverseran'i Jesosy? Mila mitandrina isika tompoko. Be dia be ny voafandrika. Be dia be no very any amin'ny elo raha tsy miova. Mbola fotoana hamonjen'ny tompo antsika izao. 2:20. Rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony i Josefa dia nanatanteraka izay nandidiany ilay anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny Maria vadiny. Hitanareo zany? Nakatoan'Andriamanitra i Josefa. Nakatoan'Andriamanitra izy. Ka ahoana isika no tsy akatoan'Andriamanitra hoe tsisy daty aniversera anaty Baiboly? Nahoana isika no tsy mankatoan'Andriamanitra? Satria tsy voalaza ato izany. Tsy voalaza ato. Dia ho very va ny fanahintsika any amin'ny elo, avy amin'ny amafiny fontsika. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. 20 dia manambara hoe ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Jesosy. Amen. Zay le izy. Hitanareo, mbola tsy niray tamin'ny vadiny mihitsy Josefa teto.
mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Efa mazava tsara atraty amboloany satria Virjiny zany i Maria. Virjiny i Maria dia nohony avy amin'ny tenin'ny Tompo fa amin'ny alalan'ny anjely no nanarahany Josefa ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, matoky an'Andriamanitra va isika? Matoky an'Andriamanitra va isika? Mila tsika mitandrina fa ny vokany zavatra anjohantsika raha tsy makatoy isika dia afo be no miandrentsika. Ary tsy ho tafitra any an-danitra isika. Mety misy itenena hoe anao fety azy satria eo ny havanay. Ina moa no azoko atao eo satria manjary tezitra ny havako ry havana. Afo be va no tianao sa lanitra? Mila mijoro isika. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ho an'izay olona tsy makatoa dia zava-doza no anjohantsika. Daontsika ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 2:20, 5:7-10 ka hatramin'ny 7:20. Manambara ny tenin'Andriamanitra amintsika fa raha misy manampy zavatra anatin'ity tenin'Andriamanitra ity zany na manaisitra dia jerevy zavatra anjohantsika. Ovakiko aloha ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 2:20, 5:7-10 ka hatramin'ny 7:20. Loatra amin'ny 1:20 faramitsy ovakintsika. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Zay zany ny anankiray sahady zay. Ty tenin'Andriamanitra ity raha misy manampy zany zavatra amin'ireo tenin'Andriamanitra rehetra ireo. Raha misy manampy zavatra, raha misy manampy hoe 25 Desambra anniverseran'i Jesosy. Raha misy manampy ry havana, manampy ige ny olombelona, manampy hoe 25 Desambra Jesosy niteraka 25 Desambra. Raha misy manampy zavatra amin'ireo dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ny loza ato zany, maro ny loza voalaza anaty Baiboly. Dia ao ampian'Andriamanitra amin'ilay olona izay manampy hoe 25 Desambra anniverseran'i Jesosy. Satria zavatra fanampiana anaty Baiboly izany. Fanampiana izany satria Andriamanitra no kasikasiana, Andriamanitra no kitihana, Jesosy no kitihana. Izy lay teny, izy lay Andriamanitra velona tonga nofo tety efa velona any an-danitra. Dia izy no kitihina. Dia ny loza ato anatin'ny Baiboly ato dia ho ampian'Andriamanitra amin'ny olona izay manampy teny. Manaraka an'izay, ary raha misy manaisitra zavatra amin'ny teny, amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hoesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Amen. Ry havana, raha misy izany manaisitra zavatra amin'ny teny, amin'ny bokin'ity faminaniana ity. Ry havana, raha manaisitra ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra ato, raha mitory ianao nefa tsy mitory ny marina, fa iny tazominao anao ao ambadibadika ao iny raha mpitory teny ianao. Raha hitanao zao le olona fa tena hoe anaty fahaverezana mihitsy, dia hoe ny volan'le olona no tianao azo satria mpitory fivavahana ianao, na hoe misy avantagenao ao, dia tsy mitory ny marina ianao satria analanao ilay tenin'Andriamanitra. Dia manambara ny tenin'Andriamanitra to, manambara fa esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina. Ry havana, tsy ho tafiditra any an-danitra izany. Tsy ho tafiditra any an-danitra izany. Eo zany amin'ny hazonaina dia koa hoe sy amin'ny tanàna masina. Ry havana, tsy ho tafiditra any an-danitra izany. Tonga dia afo be zany hovantanin'olona izay manaisitra zavatra anatin'ny tenin'Andriamanitra.
Araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Ry havana fampitandremana lehibe no mety tompo antsika. Fisako ny ten'Andriamanitra. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, avy aingana aho. Amen. Avia Jesosy Tompo. Jesosy Tompo mihitsy no manambara an'ireo teny ireo. Jesosy mihitsy no manambara. Mampitandra antsika zany ny Tompo, mampitandrina izy. Mampitandrina ny Tompo. 1:20. Ho amin'ny olona masina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry havana, mampitandrina Jesosy. Raha misy manampy zavatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny loza ato anaty Baiboly dia anjo an'ilay olona manampy izany. Miala Tompo ny amin'ny hoe 25 Desambra aniverseran'i Jesosy. Aiza no misy an'izany? Aiza? Aza mampandainga ny tenin'Andriamanitra. Aza mampandainga ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga dia avy be novan-tany dao. Raha misy koa manampy, azafady, raha misy koa manaisitra zavatra amin'ity tenin'Andriamanitra ity zany dia ho alan'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Ry havana, tiantsika ny Tompo, miantso antsika ny Tompo hitandrina, hiomana, hiaona amin'Andriamanitra. Ry havana, aoka izay mijoroa, miala amin'ny ratsy. Aza miteny ahoana zany ny havako, ahoana izany ny zanako, ahoana zany ny vadiko. Ry havana, mijoroa. Jesosy anie ka nijoro e. Jereo zavatra nanjo azy. Jereo zavatra nanjo azy. Oka ianao amaky ao amin'ny bokin'ny Isaia 3:20. Nizaka ny mafy Jesosy, nitondra ny fahotantsika izy, nivesatra ny mafy Jesosy, dia isika ve dia tsy hazaka vavan'olona, tsy hazaka zavatra mafy. Ry havana, avelao hiala zay hiala aminao, avelao hiala zay hiala, fa mijoroa. Jesosy naratsiana, nidiakapoka taminy nanasitrana antsika. Nofantsiana Jesosy, nororana Jesosy, nokapohina Jesosy, nasiana satroka tsilo Jesosy, fa nangina izy. Dia isika ve olana kely tonga dia mikoropaka hoe vitatreo fa tsy asan'Andriamanitra intsony aho, hiala ako fa aleoko ny havako ihany, aleoko manao fety miaraka amin'ny havako, aleoko manao fiainana ohatran'izao tiako kokoa, aleoko hiala amin'izao asan'Andriamanitra zao. Ry havana, miantso antsika Jesosy. Nizaka ny mafy ny Tompo. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mizaka ny mafy. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:20 dia manambara mihitsy hoe natao tsinotsinona izy, natao tsinotsinona sy nolavy ny olona izy, natao tsinotsinona, natao tsinotsinona. Tsapantsika va zany teny zany? Nefa nisika, raha vao misy olona manao remarika kely fotsiny antsika dia efa tezitra isika. Tezitra isika. Ry havana, na ny magasin io, na ny am-piasana io, na anaty fiara io, na eny an-dalana io, na ao an-trano io, remarika kely dia efa tezitra isika. Ry havana, Jesosy nitondra ny aretintsika, nizaka ny mafy Jesosy, nefa izy ilay Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra. Dia isika ve, isika izay nahatongavany tety nizaka ny mafy, dia tsy hiafy ve isika fa hoe Jesosy za kosa ve dia hiafy, tonga dia meo anahy ny lanitra. Tsy atompoko, tsy atompoko. Tsy maintsy mizaka ny mafy isika. Tsy maintsy mizaka ny mafy isika. Ady no hatrentsika ety, ady. Zay vao tonga any an-danitra isika. Ry havana, Jesosy nanetry tena ambany dia ambany nefa ny Andriamanitra. Hitantsika tsara teo efa Andriamanitra izy. Zaho sy ny ray dia ray ihany hoy izy. Izy sy ny ray dia ray ihany. Ray zany Andriamanitra any an-danitra. Ahoana ny ara-panahinao? Tsapanao ve zany hoe ray any an-danitra? Jesosy sy ny ray dia ray ihany, fa namasina ihany koa. Dia isika ve, isika kely sy bitika ohatr'izao, dia eritreritra ve isika hoe
mbola ambony lavitra ety ambony tany ry havana manetretena eo ambany tany amaherin'Andriamanitra. Aleo izay hiala fa mandroso foana trany an-danitra. Mila itsika miady mba azahoantsika ilay satroboninahitry ny fiainana. Jesosy no anome valiny eo antsika. Tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo, ny tompony no ame valiny antsika. Mila tsika miady hatrenintsika ety. Any amin'ny tompontsika no handray valiny fa tsy ety ambonin'ny tany. Izany hoe valikasa izany dia misy asa zany ao. Misy asa ao, misy ezaka ao. Rehefa manao zavatra isika, rehefa miasa isika dia misy ezaka ataontsika ao. Ampatsara ilay asa mba azahoana valiny. Raha ratsy dia ataontsika amin'ny asa izay ataontsika, na ao an-tokantranontsika raha io, na manadio fotsiny raha io, na hoe mahandro sakafo. Raha mahandro sakafo ohatra isika, resaka zavatra hoe zavatra tena tsotra indrindra. Raha mahandro vary isika, ka miresaka be tsika mpandrahoam-bary, dia mety hoe kelikely le rano, dia ho may le vary. Isika ihany no vomafy satria tsy nataontsika tsara ny asantsika. Raha manadio isika, ka ohatra hoe be sira loatra le sakafo ohatra, satria tsy nitandrina isika ihany no harary, ary mety ho harina mihitsy ary le sakafo. Fa rehefa ataontsika tsara zavatra izay ataontsika na inona na inona io, dia handray valiny isika, ary ho faly isika. Mihinana vary tsara isika, masaka tsara ny vary. Mihinana laoka tsara isika satria misy sira normala tsara le laoka. Ohatr'izay koa eo amin'ny tompo, ataontsika tsara ny asan'Andriamanitra, dia ahazo valo soa isika. Ny tompo mihitsy ange no miteny, ny tompo mihitsy no miteny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Izay omeny fanahy masina antsika eto ndao raisintsika. Apokalipsy 2:20, saotra fanahy masina. Izy manoro foana izy amin'ny zavatra soa antsika. Apokalipsy 2:20, ka hatramin'ny 7:20. Aleo hatramin'ny 5:20, saotra fanahy masina. Aleo manomboka ary amin'ny 9:10, saotra fanahy masina. Izy no mibaiko eto. Apokalipsy 2:20, 9:10 ka hatramin'ny 5:20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy indray izy tamiko, tamin'ny Jaona io zany. Hoy indray izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa atombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany izy. Indro avy aingana ao, ary entiko miaraka amiko ny valy soa avy amiko, mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina, sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Tanareo izay mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Jesosy zany no niteny tamin'ny Jaona eto. Niteny tamin'ny Jaona izy, fa tsy asiana tombo-kase ity baiboly ity. Satria fa eo zao le teny eo masontsika zao, ny teny zao. Eo masontsika ny teny. Tsy miafina tsony ny ten'Andriamanitra, tsy miafina ny ten'Andriamanitra. Efa misokatra efa ela ny baiboly, tsisy tombo-kase. Efa misokatra efa ela. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina. Zava-doza zany to. Zava-doza izany. Mampieritreritra anay eto, mampafantatra fanahy masina eto, fa jereo, misy olona hoentinao ambavaka. Tena marina zany. Hoentinao ambavaka le olona. Indray anao mitomany mihitsy ianao indray amin'ny fanan'olona anankiray. Misy fotoana za ohatra an'izay, fa ny taona maromaro. Tondra ambavaka fanan'olona anankiray, na olona anankiroa mitomany mihitsy eo am' Jesosy. Le olona vao mi mahay pira. Vao mi mahay pira le olona. Riavana. Ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Tanareo izany.
Satria ny antony dia izao, ilay olona hoentinao ambavaka anambaranao ny fahamarinana fa tsy miaino. Tsy miaino dia vao mahay raty mihitsy ilay olona. Ry havana ny tenin'Andriamanitra dia mafy be eto. Ny tompo no miteny eto aho. Izay manao ny tsy marina veriko indray dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany i. Mampatahotra zany a. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ry havana, mieza. Raha tsapanao hoe marina ny ataonao dia mieza mbola manao ny marina ihany. Aza kivy. Aza kivy tompo. Mieza. Atao foana ny marina. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany izy. Ry havana, raha mianaty ny famasinana ianao, raha mianaty ny fahamasinana ianao, dia aoka iamasina ihany. Iamasina ihany. Ry havana, sarobidy ny fahamasinana. Sarobidy io fahamasinana io. Aoka iamasina ihany isika rehefa mianaty ny fahamasinana. Ry havana, ny tompo mihitsy no miteny eto. Ny tompo mihitsy no miteny eto. Mandrosoa lavidavitra kokoa. Aza reraka. Aza miembotra. Aza mijery ny hafa. Mandrosoa foana. Izay miembotra fa mandrosoa foana. Asantsika tsiraray avy io. Lalantsika tsiraray avy io. Tsy ho an'olon-kafa io fa ho anao. Ho anao, ho an'ny tenanao, fa tsy an'olon-kafa. Tsy an'olon-kafa. Tsy ho an'ny vadinao, tsy ho an'ny zanakanao, tsy ho an'ny namanao, tsy ho an'ny havanao io, fa anao. Asa ho anao io. Fahamasinana ho anao. Fahamarinana ho anao. Atongavanao any an-danitra. Atongavanao any an-danitra. Ry havana, mahazo toa. Mahazo toa. 12:10 Indro avy aingana aho, ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Hitanareo izay? Jesosy miteny eto hoe ho avy aingana izy. Aleloia, aleloia. Ho avy aingana Jesosy ary hoentiny miaraka aminy, hoentiny miaraka aminy ny valisoa anentanana zany. Ny valisoa. Zavatra hoentiny zany miaraka aminy. Raha mitentsika hoe hoentiko zao, dia hoentintsika miaraka amintsika. Eto tompo teny hoe hoentiko miaraka amiko ny valisoa. Io valisoa io dia avy aminy. Avy aminy io, avy amin'ny Jesosy io, tsy avy amin'olombelona. Aza mitady dera amin'olombelona, fa aoka amin'ny Jesosy irery ihany. Amin'ny Jesosy irery ihany. Aza kivy amin'olombelona ianao, fa aoka Jesosy irery ihany no jerentsika. Satria ny tompo miteny hoe entiko miaraka amiko valisoa avy amiko. Tsy ny olona mihitsy akory no manome valisoa antsika, fa Jesosy. Dia hoy ny teny hoe mba amaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Araka ny asany avy. Ny tsiraray avy zany. Ny tsiraray avy. Araka ny asany avy. Samy azo valisoa araka ny asany avy. Nefa ny ten'Andriamanitra manambara eo ambanimbany eo fa misy zany tsy ahazo. Misy tsy ahazo valisoa. Misy tsy ahazo valisoa. Dia hoy ten'Andriamanitra 1:10 hoe izao no alfa sy omega. Izy zany ilay hitondra valisoa. Jesosy io. Izao no alfa sy omega. Ny voalohany sy ny farany. Ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Zay le izy. Zay le tato amin'ny Matthieu 1:. Io le tsisy anniversaire. Jesosy le tsisy anniversaire. Izy le tsisy anniversaire. Izy le tsisy anniversaire. Mialantsina raha manao hoe io. Izy le tsisy anniversaire. Jesosy le tsisy anniversaire. Izy lay hoe alfa, fiandohana, sy omega, fiafarana. Io lay ary amin'ny Genesis vakitsika teo. Izy lay Andriamanitra, lay voalohany sy ny farany. Tena teneny mihitsy eto. Ny voalohany sy ny farany. Jesosy zany. Izy lay fiandohana any amin'ny Genesis. Izy lay fiafarana aty amin'ny Apokalipsy. Jesosy lay Andriamanitra. Izy lay nanomba tambony rano tamin'ny voalohany. Dia mbola miteny koa tompo hoe ny fiandohana sy ny fiafarana. Hitanareo izay? Izy io tsy misy anniversaire Jesosy. Izy lay Andriamanitra.
Izy lay ray sady zanaka le nambara tao amin'ny Jaona teo. Izy no avy indray. Aza kivy mihitsy hoe tsy manao fety zany hoe tsy mihina gisa be na akoho be miaraka amin'ny havanao. Ry havana, mifalia ary ianao na ohatra ka anana no hohaninao na vary sosoa hohaninao. Satria ny tompo eo aminao. Lanitra no tanjotsika. Lanitra. Mila tsika mifoha tsara. Mifoha tsara ara-panahy. Ara-panahy. Ry havana tiantsika Jesosy. 5:10. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Hitanareo? Io teny io le ery ambany ndraisintsika teo. Jereo teny ny fanahy masina hoe vakiako daholo io. Misy antony. Satria zavatra tsy nomanina. Fa jereo misy ifandraisana ety ambany. Ny teny ny fanahy masina teo tamin'izy ny teny momba ny amin'ilay hoe ho analana zany ho esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina. Io le ery ambony ery. Io le ery ambony ery. Hazonaina zany. Hazonaina dia ery ambony hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina. Rehefa tsy miaraka amin'ny ratsy tsika dia manasa ny akanjontsika. Io le hoe fanahintsika zany io. Fanahintsika io. Mba hidirantsika any an-danitra. Hidirantsika any an-danitra. Ary koa miteny ten'Andriamanitra ny 2:10 hoe sy hidirany avavady ho ao an-tanàna. Hitanareo? Hidirany avavady ao an-tanàna. Any an-danitra io. Fa eto ambany dia hoe esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity, tanàna masina zany io, vavahady hidirantsika io. Raha ohatra isika ka tsy manaisitra ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ny Baiboly, rehefa ohatra mitory, dia tafiditra any an-danitra isika. Ry havana, mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy isika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny 5:10. Fa ny ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, aza rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Hitanareo zay? Zay le izy. Any ivelany. Zany hoe any amin'ny afo be zany. Ato amin'ny 1:20 izy 5:7 teneny mihitsy hoe faria. Io raisitsika kely io. Apokalipsy 1:20 5:7 amaranantsika anazy. Vakiko amin'ny anaty Tompo. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Hitanareo zany? Tena afo sy farihy. Azafady, farihy mirehitra afo sy solifara. Ry havana, afo be zany. Afo be zany. Farihy mirehitra afo sy solifara. Aiza no toerana misy ny fanahinao? Azo valy sova sa tsia? Azo valy sova sa farihy afo no azo? Ry havana, tiantsika ny tompo, miantso antsika izy. Raha misy mbola tsy handray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany, ka matsapa an'io, fa misy ny farihy afo. Misy ny elo an'izay mpandainga fotsiny na koa tia lainga. Ry havana, any amin'ny afo be dia misy samy karazan-toerana ho an'ny fahotana rehetra. Misy karazan-toerana. Efa nijoro valombela teto ako ny amin'ny toerana anankiray misy ho an'ny Facebook. Ry havana, hitako tao anatin'ny prison any Facebook ako. Naseho an-tompo ahy izany. Samy misy departement an'io, samy misy toerana io. Raha mpandainga ianao dia misy prison ho an'ny lainga any. Raha mpangalatra ianao, misy prison ho an'ny mpangalatra any. Ry havana, raha mpandeha amin'ny Facebook ianao, misy prison ho an'ny efa tao atompo. Mety ny fanahy masina tao aho. Efa tao ako. Any amin'ny elo izany. Any amin'ny elo izany. Aoka isika hihiratra ny masom-panahintsika. Aoka isika hitsoka. Dia mbola misy ny fotoana. Dia mbola misy ny fotoana. Tiantsika Jesosy.
Raha vonona anao andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao, de fotoana izao. Mibeba, mifona amin' Jesosy, ny amin'ny fahotanao rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha ohatra kosa ianao ka efa tao amin'ny tompo nefa niverin-dalana, ka te hiverina amin' Jesosy, de mibeba, verena aminy fa mbola miandrintsika izy. Ry havana hivavaka isika, anaty vavaka izay ataontsika, dia raha misy ianao andray Jesosy de oky ianao anaraka ny vavaka izay ataoko. Afaka mandoalika sahady ianao eo anatrehan Jesosy. Na oviana hainonao izao video izao. Ny tompo mahita anao, ny tompo mahita anao. Ny tompo ihany afaka mamela anao, zay tsy afaka manao na inona na inona. Fa okanao andoalika sahady eo anatrehan Jesosy ny amin'ny fotoana zay anatonanao azy. De okanao tena hibebaka tokoa amin'ny fonao manontolo sy ny fifanahinao, angataka fonana amin' Jesosy. Dia raisy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, raisy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tsy maintsy tsika manao an'izay satria nanolotra ny ainy tamboho sy fijaliana de mila tsika mandray koa an Jesosy. Fa tsy vita fotsiny hoe zay tonga de hitrany an-danitra tsy atompoko. De mila ianao avy eo ho atao batisa amin'ny ranobe. Dia mandeha amin'ny fahamansinana sy ny fahamarinana, de mandeha mitory an Jesosy mba hahazo valosoa araka zay ampanantenany tompo io. Mila mijoro tsara, mila mijoro tsara. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra anao Jesosy. Ny amin'ny teny mamy Jesosy zay nomenao anay Jesosy, fampitandremana lehibe Jesosy, fampitandremana Jesosy. Zava-doza Jesosy ny any amin'ny elo, zava-doza. Fa ny aminao tompo no maharitra mandrakizay. Tompo misaotra Jesosy ny amin'ny fananaranao anay, ny amin'ity andro feto an'ny satana ity zay ho avitra Jesosy. Tompo, aroza zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka fio Jesosy ny tsiraray avy iova, hiala amin'ny fomba zao tontolo zao Jesosy malala. Satria elo no miandry. Jesosy io, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra Jesosy io satria mbola afaka ny aino ny teny avy aminao izay. Mbola afaka mibebaka izay. Mibebaka eo anatrehanao. Hiala amin'ny ratsy. Jesosy malalao. Mangataka ny famindramponao. Mangataka aminao tompo malalao. Mangataka aminao Jesosy, mamela anay tsiraray avy. Reo Jesosy ny olonao zay mangataka aminao Jesosy, famindrampo satria andrainao ho tompo sy mpamonjy. Reo koa tompo izay manavao falora-tena Jesosy eo anatrehanao. Okanao tompo hiainao an'izy ireo. Ho anao zay mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, de okanao anaraka ny vavaka izay ataoko. Jesosy io, ity aho Jesosy, mangataka famindrampo avy aminao. Mamela ny eloko Jesosy satria mpanota aho. Tompo malala o, okanao amela ny eloko, sasao amin'ny ranao a Jesosy io, satria fantatro an'io fa ianao no Andriamanitra. Ianao lay ray lehibe indrindra, ary ianao ray ihany no mpamonjy Jesosy io. Tompo mino anao a Jesosy, ary raisiko anao tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka an'io. Jesosy io, anompo anao aho, anaradianao Jesosy io, ka tanao tompo fa tsy matananao. Fa fao Jesosy ny anarako any amin'ny elo, fa soraty tompo ny anarako any an-danitra. Jesosy io, raiso zanakao aho. Raiso zanakao a Jesosy io, mba anisany mandova Jesosy io any an-danitra. Tompo, mamela ny eloko ianao. Hatramin'ny fahazazako, ka hatramin'izao Jesosy io mifona aminao aho. Enao tompo no mpamonjy ahy. Ka midira atao poko Jesosy io, manjaka atao poko Jesosy io, fa mila anao aho. Mila anao aho Jesosy, anjaka amin'ny foko, anjaka amin'ny fiainako Jesosy. Ka manomboka ny tompo, dia anao Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainako. Tompo malalao, ankatoanao aho, anao zay sitrakao aho Jesosy. Misaotra anao aho Jesosy. Misaotra anao aho Jesosy ny amin'ny famindramponao amiko. Tompo malalao, indreto izay, anavao Jesosy ny falora-tenanay. Loran'i Jesosy ny tenanao, raha tena vony ianao, anaradian'i Jesosy indray. Tompo malalao, indreto izay Jesosy io, manavao falora-tenanay Jesosy malala. Anompo anao aho Jesosy hatramin'ny farany. Anompo anao aho Jesosy, na ho mora na ho sarotra Jesosy io, dia anompo anao aho. Atsangana amin'ny tompo ny tananao havanana, fa ny tompo mahita anao sy ny anjeliny. Tompo, ity aho Jesosy, manangatanana tompo, asandratro any an-danitra Jesosy ny tanako havanana Jesosy io. Ho marika Jesosy io, ny falora-tenako Jesosy.
Atolotra anao Jesosy ny tenako, ny momba manontolo Jesosy eo, ny fananako, ny volako, ny tenako, ny heriko Jesosy ho anao Jesosy, ho anao Jesosy eo, anompo anao aho Jesosy. Avaoziko tompony nalorako tenako teo anatrehanao Jesosy malala. Jesosy malala o. Anao aho Jesosy, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Anompo anao a Jesosy, anaradianao a Jesosy malala o. Satria anao no mpamonjy tonga lafatra. Eny tompo malala o, ny teny tompony raha mamafazavoa. Eny Jesosy, amafy ny voanao ao Jesosy io. Ny teninao, ny fahatsaranao satria mbola be ny mifatotra Jesosy. Ka anompo anao hatramin'ny farany ao Jesosy. Anaradianao a Jesosy io. Avaoziko ny fanekena nataoko Jesosy io. Fa ho anao a Jesosy, ho anao mandrakizay a Jesosy. Tompo ity aho. Na ho mora na ho sarotra Jesosy dia anompo anao hatramin'ny farany ao. Ka raisy tompo, ho voninahitra ho anao izany. Ho aja ho anao zany Jesosy, misaotra zay ateriko anao Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Fenohy ny fanahy masinao izay tsiraray avy Jesosy nanolo tena ho anao anio. Fenohy ny fanahy masinao Jesosy io. Oka anao tompo anjaka anatinay tsiraray avy. Ampitafy ny hery vaovao tompo avy aminao. Oka anao ampitafy ny hery vaovao avy aminao Jesosy malala o. Ampitafio hery zay Jesosy io. Ampitafio hery zay Jesosy. Oka tsika natotra ny tanàntsika ho any Jesosy. Atao veloanao ny tanànao. Tompo amen ny fanahy indray ho antsika. Tompo fenohy ny fanahy masinao izay. Fenohy ny hery ny fanahy masinao zay Jesosy malala o. Milanao izay Jesosy. Milanao Jesosy zay zanakao tsiraray avy. Ny mpanomponao tsiraray avy Jesosy io. Fenohy ny fanahy masinao. Avaozy tompo ny hery atao anatinay. Tafio ny hery ny faherezana izay Jesosy malala o. Tafio ny hery ny fanahy masina izay fanahy masina fenohy anao izay. Fenohy anao izay fanahy masina o. Fenohy izay fanahy masina o. Afaray mijoro foana anao ny asanao anambara ny fahatsaranao Jesosy io. Tompo malala o, mamenoa anay. Mamenoa anay zanakao tsiraray avy. Mamenoa anay ray o. Fenohy izay ray malala o. Fenohy izay ray malala o. Fenohy mitafitafy ray o. Fenohy mitafitafy ray o. Zay zanakao tsiraray avy. Fenohy mitafitafy ray zay zanakao tsiraray avy tompo. Milanao izay. Milanao zay Jesosy malala o. Milanao zay Jesosy malala o. Milanao zay Jesosy malala o. Ka misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Ny aja sy ny voninahitra ho anao. Ny aja sy ny voninahitra ho anao Jesosy. Misaotra tompo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ny voninahitra dia ho anao rery avy. Dera ho anao. Hatramin'ny taloha indrindra. Sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Aleluia, aleluia. Saotra ny Jesosy tika. Saotra ny Jesosy tika. Amen, amen. Rehefa malala amin'ny tompo. Zay ny fotoanantsika anio fa raha mbola tsy tonga Jesosy ary raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ito zay menada. Dia mametraka veloma aminareo zay tsiraray avy dia mahariza daholo tompoko. Amen. Veloma tompoko.